Tokolasy tonga avy fahaly tafaraka amintsika indray amin'ity fandarana manokana ity fandarana manokana moa iresantsika ny raharaha ny firenena amin'izao fotoana izao na dia ao anatina fialan-tsasatra isika dia misy ihany koa ny heverina fa hoe tokony resahana ihany aloha indraindray ny raharaha-pirenena tahaka an'izao dia manam-bahiny manokana isika androany mpiaino mpanara-baovao ary indrindrindrindra moa mpanaraka ny fiainam-pirenena mistery iraky ny avy indrindra izay salia mystère fiantsoana azy no iresadresaka amintsika amin'ity atoandro ity. Miarabanao ary ny vahiny ato amin'ny Antsiva radio. Miarabanao Andriamatoa Albert Michel, miarabany technicien eto amin'ny radio Antsiva, miarabany mpianana koa ny tena koa mystère iraky ny avy indrindra ho amin'izay kasanany ny fiadanana. Njara andrianaina safidy randriamora no eo amin'ny lafiny teknika tokolasy tonga avy andrasako anao mpanajana ary hiaraka hidinidinika amin'ny vahintsika amin'ity atoandro ity. Mystère iraky ny avy indrindra mahiraka anao izay mitondra hafatra ho an'ny fiainam-pirenena, ho an'ny vahoaka ara-panavy izy sa mitovy amin'ny hafatra ihany izay hoentina ao anatin'ilay hoe fiainam-pirenena mpanara-baovao amin'ny maha-olom-pirenena sa Entopoko ny lehibe indrindra dia ny hoe ara-panahy satria izay misy ilay anjara raisin'ny tena zany eto amin'ny firenena hatramin'izay tsika nefany ao anaty raharaha-pirenena izany hoe raharaha maha-olona dia ohatrany hoe tsy tokony hisaraka ireo satria ho anay mpitily zany ny mpahita ny tsy toa avy indrindra manana fanomezam-pahasoavana manokana dia mahatsikaritra na mahita na nomena fa vision fahitana na hafatra ihany koa dia tsy indrina foana tahaka an'izao tsy maintsy mitsangana teren'ny-javatra tsy hoe nasaina manokana na tsy maintsy zao vao mety ho tonga fa rehefa teren'ny-javatra mihitsy vao tonga. Ary antony anankiray nanaovako mandra-peona moa zany efa elaela ihany dia zao karak'izao misy zany zavatra mahatsindry ataoko hoe manindry milaza ihany koa manery ao anatin'izany ary mba hampita mpiarabelona itsika malagasy zany hoe inona le zavatra atiantsika amin'izao fotoana izao inona no azo ambara. Ny zavatra azo resahana fotsiny aloha sasiny kely fotsiny dia hoe tena ao anaty olana goava Madagasikara amin'izao fotoana izao olana politika ho tafavoaka avy antsika ny itovizantsika rehetra aloha dia hoe ny hiala amin'ilay Madagasikara teo aloha ao any amin'ny Madagasikara vaovao. Ny fanavaozana moa nampiasaina nareo eto amin'ny Antsiva mivony hoe refondation fanorenana ifoteny izay dia tsara le fomba filaza azy fa hoe ny fanakarana an'izany hevitra zany hoe mitovy ary raha teo apitako zany sady efa manomboka ny révélation fa fito ny tokony resahako ny ampahany dia hoe kilalaovina amin'ny alalan'ny teny isika izany hoe misy teny ataon'ny vahiny tonga dia alefako le tandrefana ny ao ambadika izany misy teny alefany eo amin'ny fiarahamonina politika ary amin'ny tontolo be politika misy atsika dia lalaovin'ireo dia fanintsika menaka fa mieritreritra fa mitovy ny zavatra atao raha ny tany zao tsika olona arivo resao mikasika anatao hoe fanavozana fa za milaza aminao fa misy hevitra arivo ao tsy zany anefa ny tanjotsika fa tokony mitovy fomba fijeritsika zany anatin'io dia manodidina zany tiako apetraka hoe misy zavatra manantanina ny firenentsika dia tonga ny tenako milaza anjara brika nefa zany voninahitra ny avin'indra raha sitra koa dia hanomboka sady misy hafatra lehibe ho tereniko any amin'ny farany dia za aloha dia mialatsiny amin'ny olona zay manaraka ny tenako amin'izao fotoana izao zany fa hoe io tsy ny tenako io fa ho anao amin'ny malagasy atsika rehetra zany tika zany tsisy hoe fankalana na iza eto amin'ny firenena no anaovako an'izao hafatra izao apetrako tsara zay satria mety hoe misy fotoana satria tena hoany amin'izany le tiako resahana amin'ny ampahany voalohany resaka apokalipsia avy hatrany ahako baiboly ny resaka eto fa tsy le fikambanana tsy ho resaka le fikambanana aloha fa le baiboly ampahany fotsiny no pitako hoe anao révélation na ala sarina zany androany ny zava-miafy ny apokalipsia teny roa ihany no fampizarako tsy misy fiangonana manerana an'izao tontolo izao fantatra aloha afaka miconsulter internet nareo miresaka ny zavatra resahako eto zay hoe mpitondra ny hafatra ny tena zany zava-panahy ny zava-miafina
zavatra roa ihany anatin'io. Voalohany misy fanidy io apokalypsy io, zany hoe misy fanidy, misy fanokafana azy dia misy fanidina azy. Ve zay resana zay? Mety ho kôdy na ndraisantsika tsy maninona, fa ny hevitra io dia hoe amin'ny atoky tsy andininy fa tsy mamolona tsika. Miteny manao hoe any amin'ny toko voalohany andiny fahatelo amin'ny apokalypsy dia arahanao manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny fotoana fandikatena malalaka be. Io ny teny frantsay izy hoe béni est celui qui lit izy et ceux qui entendent les paroles. Ny tapany voalohany teny frantsay teny anglisy ko mitovitovy amin'izay mazava tsara hoe celui qui lit. Amin'ny teny tsotra mahitsy be dia ianao izay mamaky na izao izay mamaky na ny hafa izay mamaky tena antsika zany le afatra ao anatin'izy. Ary tsara ilay izy fa mizava-miafina. Sambatra raha mamaky zany ianao ny apokalypsy io tamin'ny fotoana nanoratana an'io sy ny voan'io vitsy ny afaka mamaky teny, vitsy no tsotra amin'izao fotoana izao hoe hitanao n'aiza n'aiza ny soratra sy azo no ataony mamaky azy, fa tamin'izany fotoana sarotra nanao an'izany dia tsy maintsy olona vitsy dia vitsy no manao an'ilay izy. Dia tenenina zany fa sambatra izay mamaky. Manaraka io dia hoe et ceux aussi izy qui entendent pluriel io maro ny resahana eo, zany hoe raha atao sarisary dia hoe misy mpamaky anankiray dia misy mpiaino maromaro, na ianao koa mamaky amin'ny tenanao dia mety miainao ihany koa na zavatra teneninao, ary le hevitra tsy anao fa vakianao. Zay zany ny zavatra marihako voalohany anatin'io resaka io. Zay le ataoko hoe fanidy, zany hoe misy zavatra fanokafana an'io apokalypsy io izay mahasambatra. Raha hitantsika le lalana dia izay mivakiko zay tsisy amboarina. Sambatra ny mamaky sambatra izay mandeha miaino ny parole, ny teny hozy izy. Ny fanidy indray anankiray any amin'ny farany dia milaza manao hoe apokalypsy farany io any amin'ny faraparany teny frantsay teny malagasy zao no lazaiko amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity, raha misy manampy azy dia sy ny avo indrindra amin'ny loza voasoratra amin'ity boky ity izy, ary amin'ny toko faharoa amby roapolo andiny fahatsimy ambin'ny folo, ary raha misy kosa manaisitra amin'ny teny amin'ity boky ny faminaniana ity dia hoesorina avo indrindra ny anjara amin'ny azonaina sy ny tanamasina ozy izy voasoratra amin'ity boky ity. Zao ndray fandehan'izy io. Raha ohatra zany ianao manampy ianao na manala, ohatra ny apokalypsy dia misy boky roa amby roapolo fantatsika. Raha ohatra zany ianao manasisika zavatra ao anatiny ao ianao, manampy izay ny anarany dia misy loza azo anao, ampiny avo indrindra ny loza azo anao. Dia manaraka ozy izy raha soronao indray ilay ao anatiny dia hoesorina avo indrindra ny anjaranao ny azonaina. Zany mbola resaka aneriana amin'ny resaka ny hoe ahoana indray moa zany azonaina, ahoana ny fipetraky ny zava-miafinao. Reo fotsiny no tiako fitinina sy andefasana ny afatra voalohany. Izay rehetrarehetra mikirakira amin'ny boky ny apokalypsy mampianatra dia ampitana ny hafa ilay izy androany. Nanampy ve ianao sy voasoratra tao? Efa fantatrao ny azonao. Nanala ve ianao izay voasoratra tao? Fantatrao ny azonao. Mampita fotsiny ahako ary manaraka manentana ny rehetra mamaky dia miaino. Dia androany révélation kely apetrako hoe ny boky ny apokalypsy dia vakiana manontolo fa tsy vakiana tapatapany. Mahazo man'interprétation nareo fa vakiana manontolo fa tsy vakiana tapatapany. Ary akana fotoana tsara fanaovana izany dia misy olona voatokana manokana mamaky azy dia misy miaino. Zay ny afatra zay andraisantsika azy aloha anatin'izay. Misy fifandraisana amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana ve zany satria ianao moa nresaka teo eo amin'ny hoe tandrefana nametraka an'ity ny esetra raha politika amin'izao fotoana ifandrohitana ny hoe fanjakana tokana, fanjakana fédéraly, état unitaire, état fédéral, ny resaka sosialy, mitrangana sorona, alajaza, alatrolona, io koa ny géopolitika izay mitrangana amin'ny firenena samihafa amin'izao fotoana izao izay miteraka ady, korotana. Raha tsy resaka tsika ohatra ny Ukraine sy Russia, Iran sy Israel ary États-Unis amin'izao fotoana izao. Mametoky ianao namako Albert
fa tsy maintsy mbola andalo ahako fotoana anankiray misy zavatra tiako resahana lavabe ao anatiny zany zavatra resahanao fa kanefa efa nisy fotoana nytenenanao le mandeha teo anaran'olona mpanao politika mpitondra vavahana tsy tononiko ny anarana mandra-piaraka eto dia anisany mikirikiran'io resaka apokalypsy io zareo dia anisany mpanao politika le olona ary manana anjara toerana lehibe amin'ny resaka politika eto Madagasikara. Misy faminaniana azoko de apitako moa zany le zavatra mety efa am'le olona ary mety efa mpanaraka rehetra ampahany lehibe no hoe misy resam-pirenena misy firenendehibe misy fampiraraha amin'izany olona zany révélation androany manaraka tsara le olona tsy manona anarana fa samy maka ny tandrifiny misy firenendehibe mifampiraraha amin'le olona mivantana sy ankolaka de mono de fiera le olona fa anangona olona maro be izy amina toerana anankiray io defi io de anankiroa defi ataony ho an'ny malagasy hoe misy mimpanaraka ary tia ny olona azo manokana iny tsy mitiritra zany ny tenako vohozina raha mitiritra azy amin'izany na kolaka na mivantana ny fitsirita azy de vohozina tika tsy miditra amin'ny fitsiritana io na fialonana anangon'olona izy hitsapa zany ny heriny eto Madagasikara azo manokana tandremo fa politika ny resantsika eto fa tsy fivavahana fotsiny de miteny faharoa ny any ivelany areo le hery ao ambadika ao maniry azy akolaka koa manao hoe anao nga mazaka olona fa nganao manana maizazy anao nganao mety avita zavatra dia mampita azy amin'izany zavatra any de tsapany herin'le olona de zavatra petrako anao le olona ary efa anjalanao anatin'izany mihitsy izy tsapany tena hoe ahoana mpanaraka azy de io no andefasako afa raha ny afara moa zany farany resakitsika fa dia petrako hoe fitaovana fotsiny ihany ianao mahitsy amin'ny teny fitaovana fotsiny ihany ianao ampiasain'ireo vahiny ireo tsy tena ilaonao le ilainy fa misy olona ketriketrehany ao tsy tononiko le olona sy ireo olona fa misy olona manaraka an'izay tsy ianao rery no hotoanany amin'ny élection ho avy eo fa ianao dia révélation apetrako androany ianao dia isana anankiray ao ampidiriny ao anatin'ilay ekipa goavana zany hoe ianao dia toanany ianao d'une manière d'une autre zany hoe na tsy afen'olona ary ianao amin'le kanja zay eritreretinao fenoana mystère miresaka eto dia ho alainy ihany ianao ao anatin'le ekipa goavana fanampin'izay tsy ianao rery izy ato fa misy vahiny misarymonina monina eto Madagasikara mpanambola be anisany miara-miazakazaka aminao dia misy ireo mpanao malagasy efa mpiara-miazakazaka amin'ny vahiny mpanompo vahiny hatramin'izay ireo miaraka ao nareo tsy mirévélé mihoatra an'izay ako satria misy antony fa tiako apetraka fotsiny hoe amahany olona Madagasikara ve nitanjon'io vahiny eo tsy tompoko ikeja Madagasikara indray dia matoro Madagasikara ianao manokana manana tombontsoa satria ny mamaky anao dia tsy hamita mandaray fa na io nane fotsiny na ray taona fotsiny aza nomenao anananao dia zay ny zava-dehibe aminao voalazako le izy fa tsy mieritreritra anao manday ianao hoe hamita anankiray dia teneniko eto révéleko hoe nitanjonao zany dia hoe mba ho tanteraka le laza anao fa faminaniana hatramin'izay satria misy faminaniana mombanao za moa nanisana anakananao tany amin'ny 2003 taminao voalohany resaka an'io dia misy mpanao gazety tononika eto anisany fandrakoton-drazaka anisany vitsivitsy mahafantatra an'izany dia niteny tamiko hoe niteny an'izao pasteur Maiola namoaka an'izao ny raha tsy ho vavoateniko mampanao politika dia niteny hoe tsy ho président Madagasikara izy amin'ny 2012 satria teny an'izay anao voaloha fa mivadika 2013 io voninahitra ny avril tenenako an'izany tamin'ny 2012 zany tsangana namerina hoe fa niteneniko folo taona lasa fa tsy izy mitondro atsolan'izany izy tsy apetraka dia tanteraka izany 2018 mbola averiny ianao dia nametraka ihany ahako tsy attaque personnel ny eto fa resaka politika ndresahana azonao valiana rehefa avy ao tsy maninona mihitsy ary za tsy hamaly fa niteniko afatra dia avolevako fotsiny satria tsy olona tsika koa le izy ny zavatra mihitsy zany anatin'izay mamarana an'iny hoe nitanjonao zany de hoe hitondra fotsiny ianao mety apety amin'ny vazaha zany fa tsy haritra akory no hitondrana amin'izay fotoan'izay raha tonga amin'izay le izy dia mety hiteny ary ianao manao hoe tanteraka ny faminaniako dia zany milaza aminao ny zavatra nambaranao ndretra folo taona hatramina avant 2013 zany dia hoe ho folo ianao za tsy mijery interprétation sy mifanaratsy ny olona anao tsy hany fa ny resako no tiako hazava tsara
dia ny tenanao fa hapetraka dia ny zava-nisy tsy tafapetraka ianao tamin'ny fomba rehetrarehetra dia tsy tonga mihitsy ianao dia tsisy miteny kosa nefa ary misy tsy miteny an'izany hoe tsy voatery hitondra ianao rapitso zay kosa aloha dia dikisoky zay tsy tena an'izany ahako fa afaka mety ho tonga anao satria mifanaraka amin'ny fahiny ary tena any amin'izany lalana mihitsy nefa ataonareo zao entoko ona mistery zay tokobe hoe tena metefa fa manokana amina olona ray tokoa be zany fomba fijeriny mistery iraka ny avindriny zay sa hoe ny politika akapobe eto amin'ny firenena mihitsy sy ny fifandraisantsika miseritry iraisam-pirenena ametraka olana amin'izao fotoana entoko tena aza matahotra anao Albert satria adidiny mihitsy ny atsika amin'atsika eto voalohany efa niteny teo famatorana Madagasikara ilay ho atao ambadika mety tsy ho fantatro ilay olona teneniko izany fa maika fotsiny izy hoe hitondra fa famatorana ilay mandeha Madagasikara ary tena eo tsika vao vita tanteraka mihitsy raha tafalatsa koa izany dia za moa dia efa mandefa ny hoe manohy kely ihany hoe mihazakazaka izany ilay olona ao anatin'ny fanomahana samihafa ao amin'ilay lalana dia izy izy hoe raha tonga amin'izany fotoana izany izy raha sanatria raha tonga amin'izany koa izy mitondra dia tsy faminaniana tanteraka izany tompoko fa araka ny faneho-kevitra izay nambarany be dia be betsaka manao hoe napetraka daholo izy mifiloha rehetra teto fa tsy misy na derrière izy izy ohatra hoe tena hoe ny olona no mifidy azy fa napetraka ny international tsy nisy dia zany laza aminao hoy izy hoe tsy maintsy tsisy amaly an'izao zavatra tsy maintsy ataoko izao hoy izy aoriana amin'ny président Valomanana dia izy président anankiroa dia président Razanamampena président Rajoelina dia zavatra razaiko aminao raha ohatra ka tsy mifoha malagasy efa misy filohantsika izao efa diso indray zany ilay faminaniana tenena nga mosy tsy niteny kosa voafidy-bahoaka dia izy ihany no asentsika mamaly azy tsy misy voafidy-bahoaka izy tsy misy izy voafidy-bahoaka za fa napetraka fotsiny napetraka ireo izy vao herinandro mahery izy tian'izay latsaka kely hoe napetraka daholo leo izy fa tsisy an'izany hoe ny olona zany no mifidy amin'ireo ary izy tany amboloha dia efa niteny fa ho apetraka fotsiny fa tsy fidiny izy dikan'izany zany efa diso indray tompoko le izy tena zava-dehibe ny tenenako an'izany androany dika zany zava-dehibe amin'izany zao androany mistery iraky ny avindrina satria ohatrany hoe miantefa amina olona tokana mihitsy zao karazana hoe satria hoentinao zao fa tsy tena hoe ho an'ilay firenena ray manontolo tena ho an'ilay firenena tena ho an'ny firenena satria acteur pilier io olona resantsika io amin'ny politika amin'izao fotoana tenentsika zao zany hoe aksa anankiray goavana be io manova tantara amin'ny filana makaty na vilana makaty ampiasainy vahiny zany dia mba révéleko izay dikan'izay zany ataonao zany sa faminaniana zany zay ny teniko anao hoe milaza faminaniana milaza fahitana miteny an'izany afaka atao toerin'ilay olona zany fa zany no ambadika io ary zany hoe tsy voatery ho marina koa tsy maintsy marina no hoe efa misy fanentanana ao ambadika ikarakaran'ilay olona io sy izay manodidina ao anaty koa mistery iraky ny avindrina hoe rehefa ny hafa maminany dia ozy izy zany hoe tsy tena marina fa raha fianao hoe baiboly nefa milaza hoe aza manamavo ny faminaniany ny hafa tsy izay ihany toko sy andininy tokony raisitsika be dia be fa lehibe dia hoe raha misy mpaminany maminany ka tsy tanteraka ny faminaniany misy amin'ny mpaminany tsy mahatanteraka faminaniana misy zany fa tsy hoe fa ny faminaniana moa avy amin'iza tokoa tsy avy amin'ny ny tena faminaniana ny tena faminaniana dia avy amin'ny avindrindra amin'ny avindrindra ny tena faminaniana fa be dia be no milaza maminany dia io moa zany amporifoana amin'ny zavatra taony sy ny zavatra teneniny dia rehefa mandeha reny dia izo ny teneniko anankiray hoe efa tsy le olona tsony io fa raha ho tonga eo izy izy fahadi orinan'lay faefatra zany izy orinan'lay olona teneniny fa tsy fahatelo tsy hoe misy roa dia izy mitonga orina io tsara ny manomarika an'izay ny antony araka ny teniko aksa goavana be olona io zany hoe iotokotoana zavatra be dia be io olona io sy le miaraka amin'ny rehetrarehetra zany dia ny lehibe ao anatin'io dia hoe tazona Madagasikara ny vahiny zany hoe nitolona rehetra nataontsika Albert nataony rehetrarehetra te hanangana Madagasikara hoe ho afaka raha ohatra tonga amin'izany lalana zany fa io mpanao politika io ihany ve ny resahanao hoe mbola mety ho ampiasain'ny vahiny telopolo amin'ny zato taona omaly zao tsika no zanahana teto Madagasikara ny 9 aogositra 9 sy valonjato sy arivo dia io mpanao politika ihany ve tena ampiasainy ny hery vahiny sa hoe ny saikin'ny politika rehetrarehetra mihitsy misy hery vahiny na ny fitantanana firenena mihitsy misy ingérence c'est aloha marina zay teno faran'izay hoe ny mpanao politika rehetra dia lalaova vahiny amin'izay ny akamaroa fa tsy hoe izy rehetra koa presque ka tena presque ny rehetrarehetra mihitsy tsy exception zany fa ny azoko tenena aminao kosa nefa dia hoe fa maninona moa zany tenena le olona fa nyteneko atao akitsaka voana be izy zany hoe iotokotoana zavatra be mihitsy zany le zavatra hitranga ao
zao zany no ataon'ny vahiny misy tanjona ny vazaha zany a tsy arakitsika lay politika ao ataony zany hoe ianao mieritreritra hoe le politika mazatra io mifidy olona any izy de maka vola de karamainy de alefany ny olona anankiray de hoe toanany ohatran'izao tsy zay le fiadiny amin'ity fa amin'ity ty manaraka ity zany a dia mandefa karazana pelo lalana izy de mipelo lalana no mitsiketsika dia rehefa voa misy zavatra ataony amin'izay manodina no zavatra io izy a de mametraka le tena tiany atao izy sy anakarahantsika an'izay ozy izy ianao hoe ny mpanao politika rehetra de namafisiko teo hoe ny mpanao politika rehetra mihitsy tonga amin'ny efa ny alasarina manaraka capture d'état anisany anankiray no voyan'io teto Madagasikara hoe tena nanao mafy azy mihitsy araka azy natao ary mivoyan'io tany amina fikambanana zay tsy tonony keto zay malala tiako tenena fotsiny resaka capture d'état ianao de moa tsy tena mazava malagasy loatra le capture d'état satria sarotsarotra ho any efa misy koa mivoyan'io le hoe vondrona ampandrana netoko voatononao le izy ny azoko ambara satria tsy mitsolo tena ny vondrona azy ao am'izao fotoana zao amin'ny tenako ny azoko apiraka de hoe anisan'ny voyan'io ako atao amin'ny vondrona resahanao io voninahitra avinindra ny capture d'état raha tenenina tsotra fotsiny dia mizara roa ny zavatra ely amintsika de hoe capture d'état zany a de misy filoam-pirenena zany eo a dia misy mpandraharaha satria zay le sary niantsika faraparanteo misy mpandraharaha manao kolokolona takan'izany de hoe lasa tena tratrany ampimamba le filoam-pirenena zany feziny le firenena sy lay le mpitondra mihitsy amy ankapobeny zay fantatsika zay nefany a mbola amiray klasy na mitovy sokajy amin'ny hoe corruption na hoe manao kolikoly fa ny tena capture d'état dia tsy mby avy any amin'ny ely ivelany ohatra nazo a Madagasikara hatramin'ny nazahoany ny fahaleovantena république mifandimby ireo zay tononao nizanizy tsisy exception dia tratran'ilay capture daholo zany hoe le capture zany de mametraka rafitra de mametraka paika samihafa dia alefany ao amin'le firenena ny teto Madagasikara manokana zao de hoe ny fahafahana raha teo karena de men'ny vahiny men'ny karana de men'ny sinoa le sinoa tranainy fa tsy sinoa vainga amreto nisy fotoana nangalany an'ireny tany amin'ny tany aviny tany mihitsy na dobony teto de rehefa niala ny frantsay de fetsy ratsy izy tena ambarako zay aloha reo izy izy no hitondra ny areniny amin'ny firenena kirakiran'ilay fiarikarena ka raha izy fahavoazana azo azy a de izy ny voao tsy hoe tiany ny karana na tiany ny sinoa zany fa nomeny an'izay lalan'izay fotsiny révélation ozy izy aho hoe malasarina goavana fo fitaka la frantsa satria tsy ny olona tamin'izao reo olona reo nindrindrena ny karana fa nitady fiarina manokana izy ary rariny be ho azy zany satria tsy maintsy mandefa le dividende na mandefa n'ilay part any la frantsa amin'ny orinasa samihafa eto toerana de inona ny zavatra nitranga izy ny karana hoe tena tsika kosa tsy ho fitaovana be ohatran'izao fotsiny dia nietsika izy zany ange mahatonga ny complication be mihitsy eto Madagasikara io misy ampahany le karana zany tena frantsay fotsiny zao de misy ampahany le apatride tsisy nationalité zay ny vazaha ihany no namorona n'izany paika zany mba tsy tonga azy ho anana maha izy azy hoe firenena aviny fa reo olona reo tena nietsika ary manao zavatra be de nalainy le avoary nalainy le arena nalainy le vola samihafa fandraisany ve ny capture d'état sy ny coup d'état zany tonga eo ako aveo dia faranako ny fanokevitry voalohany de hoe nanentin'ireo olany Dubai le vola tsy any la frantsa géopolitique izy ianao tary alohaloha tary zany angeny anisan'ny mapoaka ny io moyen oatra amin'izao fotoana zao io alainy tandrefana ny volany révélation zay ianao koa androany vao mety maino an'izany tsisy mpanao politika mandinika an'izany na pahay fiarahamonina fa révélation mbarako aminao koa zany alainy ny avoarany de potehan'ilay zay foany ny ambiny sarisary fotsiny de tiako tenena zany nanavitra ny tena zany le karana teo misy karana zany tena miaraka amin'ny vazaha fotsiny zao ohatra ny vazaha mihitsy fa koa ao koa fatoriny frantsay fa maro amin'ireo le karana frantsay ireo manana fifandraisana amin'ny raha sy ny tantara de tsy mamotritra ny azy izy dikan'izany tsy ho vao maîtriser la frantsa tsony lay olona napetrany tamin'ny fanjanahantany teto Madagasikara vao nyteneniko teo mikorotana izy mbola ikorotana lala ny frantsa ao anatin'ny zavatra io ozy izy ianao teo hoe coup d'état
misy fifandraisany ve ny capture d'état zany sady toisika any izy manao kokalanina kely fa tena alako tsiny sady kely fitantsika hoe io capture d'état io a dia rehefa napetraky ny vazaha dia le république rehetrarehetra mifandimby tao zany a dia manangona ny ho azy fotsiny manangona ho any vahiny zany ho any vazaha dia ianao potika foana mahantra foana mpanao politika omena tsiny foana dia rehefa leo ny vazaha dia solondray marina ny tenyilay pasterna satsika teo hoe vazaha mametrapetraka misy ny manana an'io nge dia sy nina zavatra mitranga solony ianao rehefa makaleo azy dia rehefa mitady androso ianao rehefa miakatra ny arikarenao izy izy ny mpahay milaza azy dia so atreo andreo nareo izy izy fa sao dia manana an'le souveraineté ka manana an'le fisaitsainana hoe maleo teny dia anao safidy hoe araka amina firenena ry na andaka tampoka an'la frantsa ohatra dia inona ny zavatra atao frantsay hovaindray le olona hovaindray zany zany zavatra misy ambadimbadiky ny capture d'état dia rehefa miteny ary zay manao hoe ny capture d'état dia tsy corruption fotsiny fa emprise io zavatra tena figiazana io fanaovana mpimamba n'ilay firenena manontolo mihitsy ny dikany rehefa tsy resitsika ny capture d'état na tsy azontsika mihitsy zany processus fomba tsotsotra fiasan'izany fa nefa tena goavana ny impactany rehefa tsy azontsika zay dia mifanondrotrondrotsika hoe tsy ranana ny tsy afaka raha tsy eraka ny tsy nety zafiny tsy mahay raha valmanana tsy mandeha amin'ny laoniny i président Rajoelina no takan'izao dia mifoloha ankehitriny koa mbola mety ho tenentsika an'izany rapitso fa rehefa fantatsika kosa révélation raha sary no teneniko rehefa fantatro tsara zany fandrehan'le capture d'état hoe aikaika rafitra apetraka ny vahiny efa nisy mpanao politika miteny any hoe rafitra fa manana fanazavany fa hoe rehefa napetraka ny vahiny io ka andehanantsika sy hipetrahantsika dia mitovy lasitra isika ohatra ny mofogasy io mofogasy ny dia mofogasy daholo ny mivoaka eo raha manonaka dia manonaka ny lasitra dia tsaka izay tsika ka raha te hivoakantsika tsy maintsy misaotra mihoatra n'ilay atao hoe capture d'état dia tonga ny amin'ny ataoko hoe grande réconciliation nationale na hoe fampihavanana marindrano bevata dia zany moa tsy fony fotoana iresana an'izany rehetra fa hoe isy ny réconciliation tsy maintsy ataontsika io dia mivoya moa le hoe naveriko le hoe akory malagasy malagasy efa mandeha amin'izany firenena hoe sika no mamaha ny olana dia tsipitsipi kely izy fa enjikenjehana hoe nitsodrano tsy raisina ny atsimo atsinanana Madagasikara hoe miazakazaka filova na akoroa zany moa nanampy an'le anankiray efa eo dia hoe mety hoany no isy nitsodrano fa tsy mandainga zany raha ohatra milaza aminao ary mamita karaha tsy miteny fa nitsodrano dia avy amin'ny avy indrindra dia raha mitena zany aho dia izy ianao zany no toponao na anateranao rakitra tsy mila naharairy aminareo ahako vonahitra avy indrindra raha tsy mitena zany fa ny nitsodrano dia avy amin'ny avy indrindra izy mametraka fahefana izy mametraka izy manala dia misy manala loatra moa zany manao hoe tonga zany raha pitsy afaka pitsy ampiasaiko ny romanina hoe raha misy mpitondra dia mila jaina fa ny avy indrindra nametraka azy tao dia mampita eto hoe ny mpitondra mipetraka koa sy zay tonga rehetra eo dia ny avy indrindra tokoa no antony mety mahatonga azy eo fa na Hitler na reo le mpitondra Nebukadnezar ry PDB izy nazo tononona ny Iran ny Pilaty ny Hérode reny rehetrarehetreny dia ny avy indrindra daholo na tonga neny eo amin'ilay toerana fa aza mialokaloka fotsiny tsika ampiasa romanina 13 rapitso dia hiteny hoe matoa zany eto dia izy nametraka ka nareo manenjinenjika eto dia hogadraiko aretsy efa nareo misy famaniny misy zavatra efa azony tena matoa mampitandra ny tena dia ampahany misy koa le hoe afaka mampiasa sabatra ianao rapitso hoe zao kapakapaina daholo ny olona satria misy an'izany ao amin'ny baiboly dia mandefa meloa satria mitoy izao zavatra zao dia farafaratsy vao volazako meloa izy dia manaraka an'izay lehibe dia lehibe mikasika ny hoe folo isan-jato za moa zany napitany hoe folo isan-jato malagasy any no anafitra Madagasikara sy ny malagasy zany hoe 3,3 millions zany telo tapitrisa zany malagasy zany hoe tsy manantena ny telopolo tapitrisa zany na ny 5 tapitrisa na ny folo fa ireo telo tapitrisa reo any no dedavina dia manangona andreo zany natao mystère zao dia ny indisy zany na hoe nafatarana hoe anao le anankiray manavitra dia ahoana natao aza miasa loha amin'izany aloha tsika fa hoe voalohany anao hoe mahatsapa alahelo lalina ny amin'ny fahitrana malagasy zany hoe mety atandroy ianao fa mahita be tsy misaraka marary noho ny tsy fisiany sakafo dia marary ny fonao mety omerina ianao dia mahita nikery tsilo dia latsa-dranomasy ianao
sy nysisy zay le atao hoe mahatsapa lalinao malagasy a fa tsisy mifokoko ty na ny momba ty na finoko ty de ro ihany no karaharary logo mazava tsara ny teniko raha manana zany fahatsapahana zany ianao de anao le nisy anankiray navitra Madagasikara faharoa raha mihevitra ianao fa mbola mety hisy masoandro miratra ao Madagasikara raha pitso hoe Madagasikara afaka manana mazazy de ianao le olona anisan'le telo tapitrisa fahatelo a misoratra anarana amin'nisy mpifidiana ianao ary mifidy ary olona mananjo mifidy de manatateraka an'izany reo ny fahatelo de fahaefatra ty tsy obligatoire satria mety tsy mahanao nany olona misy le ataoko hoe vavaka mangina de efa miantso mangingina isaky ny faraka am'roapolo ny volana dia manentana anareo a zany de ataovy le vavaka misava magagy io fa tsy asiako publicité mihitsy mikasika an'io rehefa manaiky an'ireo nareo a de anareo le anavitra Madagasikara ahoana fomba nangonana antsika satria raharaha be zany toy zao arao fotsiny aloha vaovao fa misy fanentanana efa nataoko a de indrindrindrina ho vavaka mangina ny faraparany koatra ny zavatra tena horesahanao misy afatra ho amin'ny filoha fahitana izy ity ny filoha am-perinasa zany zay ajaina tapoloha nahazo fahitana ny tenako tokoko ny amito filoha mikasika anao manokana le izy a tsy afaka hiteny an'izao ohatra an'izao ahako ary tsy mitaky akory hoe tsy maintsy tokony ao ntsika ianao fa alefako eto le izy zany mahatonga na miakatra eto hoe latsaka anatina ohatrany hoe adi-tsaina lalina ianao de diteny olona hoe izy moa tsy miadi-tsaina fa lalina be io ary ny vavanao mihitsy ny tao amin'ilay fahitana no miteny zavatra anankiroa frazy anankiroa amin'nony ohatra hoe tena misy zavatra mipeze zany amin'ny fisorokanao tena mafezana be de ohatrany tena misy zavatra teneninao teo voarainiraky navinindra le izy teny io de ny vavolombelona io a ny vision hitako na fahitana hitako de ohatrany vadinao angamba raha mato vadinao zany dia ny teny ianao tanatin'le izy de mato filoha mahafesatra be aminao io zavatra tena ianao a fa tsy hoe ny manodidina anao de ny teny ianao de ny afatra zany ho apitako aminao de avy amin'ny avinindra anankiray voalohany de ny hoe ho anareo miasa fatratra sy mavesatra tretanao izy mamefy tsara anakay de ny avinindra mamefy tsara anatsika tsy maintsy metoraka any ianao tsy mety ohatra mivahiny zany ianao na ny mpanao politika na ny rehetra fa metoraka amin'ny avinindra ianao de manasa anao zany metoraka am'le vavaka mangina faraka am'roapolo de manasa anao manokana ny tenako io afaka tsy miteny ianao hoe nataonao na tsy nataonao fa fanasana manokana ianana de anao sy ny avinindra zay zany govana be dia apitako ty zavatra ty hoe atao mihitsy zay atonga ty ndray tena tontolo géopolitika ao voakasika le izy atao mihitsy zay anankorotanananao ary misy rehefa aminao fahasahina mihitsy milaza fa fiandavan'ny taona enina am'roapolo sy roa arivo de sy mila nafika de avoa tsy tateraka le izy de mois de mars izy nilaza fa mbola nanomafy an'io de avoa tonga ny tapatapataona de mampely ndray zareo manao hoe am'ty taony ty ony de isy piasa miaramila nafika na vahiny taka an'izany tsy anona an'le olona ndray eto fa nareo manakatra de za miteny eto ary noho ny heriny avindrindra am'ty fireneny ty tsy misy mahazo mikitika na de singambolinao aza any mato filoha am'ty taony ty hatram'ty ihany aloha enina am'roapolo sy roa arivo andisona zany ty ny fahefana rehetra sy zay tianao zavatra eto am'ty fireneny ty hoe amononao ohatra na nao zavatra fa aminao de milatsaka ny teniny avinindra am'ty fireneny ty de mety efa aminao zany zany zavatra any hoe fiarovana anao zany avy amin'ny heriny avinindra de mirotsaka tsy hoe ty anao manokana tsy hoe takan'izany fa tsy maintsy arovana ianao mitondra ny firenena aloha zany ho voninahitra ny avinindra antsona ihany koa zavatra maro anjaranareo no manao ny atsanina mikasika ny hoe ahoana ny tinambarany amin'izany zay zany aloha apetraka farany anandremato filoha de hoe saotra malagasy voadidy isika malagasy indrindra ianareo le ambarako hoe telo tapitrisa-reo ianao mahafantatra an'izany hoe za ao anatin'izany telo tapitrisa zany na za tsy ao anatin'izany de nareo voadidy avokoa hiaro ny filoha am-pierinasa inona nataonareo na miaro azo amin'ny antso telefona na miditra fikambanana na mandray anjara amin'ny fampivoarana Madagasikara mivantana le telo tapitrisa apetrako tsara zany zay voadiditsika telo tapitrisa tsy hoe rehefa lany ihany na rehefa rapitsy ihany de nyzao tsika zany de miaro an'io filoha io filoha am-pierinasa io dia mifanotra nytsika
tena manao ny farantsika mihitsika ohatran'izao ataoko zao dia za zao anankiray amisan'ny teny ary anisan'ny tiako lazaina aminao andre mitofilo fa tsy hoe eto no teny misy fikambanana lehibe zay tsy tonongo anarana dia movotonana anankiray izay misy ny tena inkio misy olona izy amin'izao fotoana izao amin'ny politika kely ao anatin' zareo dia antanio ireo olona fa misy mpanao politika tsy latsaky ny 10 na eno an'izany fa ny teny ny eraky ny avrindra hoe ianao no amin'ny providentiel zao andre matofilo zany hoe ianao aloha zany zao le efa misalotra zavatra ianao fa dia asakasako moa zany io zavatra io fa dia ianao koa moa tsy maintsy alovana ozy ny eraky ny avrindra tao dia indrindrindrindra amin'ny alohan'ny farantaona eny amin'ny 20 tena hoe tsisy afaka mikitika anao zany na nandefa iny izy nandefa iny ento na bomba atomika ary tena apetrako tsara zay teny zay voninahitra avrindra dia tsy mihetsika eo anao fa manao ny tokony ataonao kosa ianao dikan'izany dia veriko fa olokely ianao matakatra an'izany manaraka mamaraparana ako dia miresaka zavatra fa raha manao risana ianao raha misy olona avinindra amin'ity fireneny ity maheno zao teniteneniko zao raha misy olona avinindra amin'ity fireneny ity na folo nisy anao na arivo na ray tapitrisa maheno ny zavatra teneniko raha pitso fa valiny volana aogositra dia tsy mahazo manitsaka ny faritry ny mamasina iny ianao tafiditra anatin'izany sao dia lasa manao anitsika tena baskety azaveka tsy dia mety loatra mantsy zay raha ohatra aty amin'le manao an'le karazana oui azava kely alohan'ny anoizako an'izay ary miantso ny olona avinindra za teo za tsy miantso olona toko mpivavahana izay efan'ny olona manaraka azy na raha tsy eto anao naninona dia ny olona manaraka ny azy tsy izay no izy ka tsy bitra amin'izay ary za moa nietrehitra hoe tsika ma tsy hoe afaka manao an'izay loatra amin'ny règle d'antenne sy ny lalàna mantsy mba tsy hametraka olana aminao ary ahako nisy zavatra nyteneniko fotsiny teo tiako apetraka hoe ny olona avinindra amin'ity fireneny ity dia nisy faritra nyteneniko teo tsy hotsahany fotsiny fa tsy masaka an'izany ho an'izay ty andeha amin'izay za maniry ho be olona mamasina raha zay nitahoranao rapitso maniry ho feno mamasina za manokana io mety matahotra ianao maniry aveliko fanoteliny ho feno olona mamasina raha mipitso ao amin'ny kiaram-pary zay mety hotenenao fa nyteniko eto mifatra mamasina izy na basket na terrain volet na terrain tsy manitsaka ny olona avinindra zay fotsiny teneniko fa ny an'le olona manaraka an'izay tiany ataony any iny efa razy iny mpanaraka azy manaraka foana fa ny olona avinindra ny teneniko tsy fantatra iny anatiny fa dia napitako izay voninahitra avinindra tapitra ny zavatra tiako nambara amin'ny akapobe iverina miresaka ao misy zavatra goavana be nitsindrinao tao anankiray ao anatin'izany no hoe misy zazavery misy famonon'olona misy manao zazavarira dia vonoana anaovana bibiana io aloha dia fanalavirana ny baiboly rehefa miteny ny olona hoe ny nareo fivavahana io amin'ny teny hafa izy moa dia hoe le kristianisme dia no resahana fa hoe io fivavahana anareo fa maninona tsy nentin-drazana maninona tsy zao maninona tsy zao rehefa miteny an'izany le n'olo reny na karazan'olona miteny an'izany dia tandendomidoza ihany ny firenena satria ny baiboly mampianatra anao tsy mialina tsy manisy ratsy olona tsy mangalatra tsy manaonao zavatra tsy satria misy fitsiritana sy te-hanan-karena fotsiny masy dia manaonao foana dia apetrako hoe manana didy zay rehetrarehetra mikirakira ny baiboly mitory ny tena famarinana tsy mitory ny tenany fa mitory ny tena famarinana iny resahan'ny baiboly tahaka ny tenen'ny comparany teo ny apokalipsy dia ny amo antsy ataoko amin'ny ivon'ny fitondrana oka kosa aloha azava tao anatin'ny fotoana vitsivitsy tsy nisy ilay kidnapinina tsy ilay fangalaran'olona sorana fitondram-panjakana zany mihetsika ny fitondrana zany tsy mana analizy politika amin'izany sy manazava fa hoe mihetsika izy aloha zany ny apitako fotsiny dia hoe efa napitako izany tamin'ny antso omeo prime le olona tompoko ho anareo tompona ndraiky mpanjakana ohatra hoe 10 millions de francs dia asevo manara-maso ny fiarahamonina ny vahoaka zay efa sahirana raha teo satria tsy manana fidiram-bola noho ny antomaro samihafa dia alohan'ny olona manara-maso ny fiarahamonina dia mety hitentsika ifanendrikendrika dia tsy adala ny tompona andraikitra ka mahafantatra hoe ty olo ty manendrikendrika fa faravaratsy manana vavolombelona le ny olona zany hoentina joro ilazana hoe ary mety misy zavatra fahafa dia indrindrindrindra moa zany ny afatra napetrako dia hoe ny vahiny ny tena araomasy ihany vahiny ary ny vahiny zany tsy hoe frantsay fotsiny na zao fotsiny be dehibe ny vahiny misy afrikana misy ohatran'izany dia arahana maso le ny olondreny dia alefany amin'ny fitondram-panjakana na ny responsable samihafa hoe
misy zavatra fahafariana misy zavatra fahafariana zay zany fanampiako ny amin'iny ny teninao ny hoe politika manerana ny zao tontolo zao ny politika manerana n'izao tontolo zao ny politika manerana n'izao tontolo zao dia misy fikorontanana rehefa mikorotana zao tontolo zao zay raha mahita tsy mamerina tsona resahantao Ukraine sy ny tariny rehefa mikorotana io firenena io dia misy mahay manararaotra dia iresaka révélation kely aminao mandra hoe Chine ny anisany anankiray firenena mahay manararaotra be zao amin'izao dia efa apitako aminao zany zany hoe avelany ary ianao hiady izy tsy miteny inona fa croiser les bras fotsiny nge fa apetiny économie io any sy nataoko malagasy misy lesona tsoahana amin'ny alalan'ny sinoa zany zao le tsika aza midikiditra amin'ny hoe anohana ny ariana nanohana ny arizy zany tsy fanao zany rehefa fantatrao fa impliqué amina tafiditra amina zavatra manahirana le firenena amina ady sy ny takan'izany dia aza manohana fotsiny ianao zany tolo-kevitra ameko amin'ny fotonany fa aoka isika aleo tenany amin'le hoe misokatra amin'ny fahazatany rehetra nefa everiko fa zay no azoko nambara zava-dehibe mahazo mamaly le olona zay tsy tia mamaly zany zavatra nyteneniko ary afaka miresaka na mifanatrika ary maniry an'izany raha teo dia mety ho zava-dehibe mihitsy zany hoe mifanatrika miresaka dia lehibe ny zavatra mbola afaka ifampiresahana rehefa mifanatrika hoe tena ampiseho marina hoe iraky ny avin'indra le miresaka fa tsy hoe olona ambadika na olona mihaino vahoaka gauche-droite ary dia miaramila manontany aty dia maminany ohatra fa tena olona iraky ny avin'indra eveko fa zava-dehibe zany aho voninahitra avin'indra misaotranao Andriamatoa Radibert misaotran'ny teknika anao mystère iraky ny avin'indrindra mitondra n'izany karazana hoe afatra izany afatra tahaka ny afatra rehetrarehetra moa zany mba vamoana mpieritreritra zay nambarany dia samy afaka mandray sy mikirakirana ao anatin'ny fomba fijery malalaka fa tsy hoe tahaka ny ahoana akory zay fa dia makasitraka anao ny mitondra izay dindinika izay teto amin'ny Antsiva tamin'ny territoire ity misaotra aoka ny mazava homba ny mazava misaotra tomko soratsika io jarandrianena sy la safidy randriamora nitondra izay dindinika teto zay tamin'ny lafiny teknika toko lasy ny vary mety mamandrapitafy mamandrapiresaka indray